ny hevitry ny samy hafa mokondoko nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy mialo mizafy. Zay manrefa iny, zay manasa olona. Alasina hitanatana lavilaka misy moasa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte doux. Yoplait, Zanka yaourt. Sandwave, envoyez de l'argent par amour. tena amin'izao vaovaitsika le asitsika Sandwave rehefa any amin'ny tondratondrano ny azadino fa miarabantsika rehetrarehetra miaraba Francis miaraba goty miaraba mandry miaraba bandekama tongasoela bandekama miarabanareo mpieno ny koa zero bandekama rapaina nazo to de miaraba indrindra miarabanareo mpieno nareo tena fotopisiny ty radio ty lasa ny Benzema ny Ballon d'Or lasa ny Benzema ny Ballon d'Or ary Sadio Mané ny faharoa africaine jiaby aloha africaine koa moa zany Benzema fa ny misy bandy manala Ragotara zany manala imarany mba faly afa mba tsy Messi na i CR7 nahazo ny Ballon d'Or izy de reny aloha efa nilozany toetrandro reny efa olona hafa misy zao jerena efa hafa ny fiainako taloha hoy ilay niovao Kristianina fa tsy ohatran'ny taloha tsony fa de efa niova fo aho zao ka ny fa kanjo le dahalo niova fo ihany no nanafika le dahalo niova fo iny maty vonozalainy hoe niova fo tamin'ny 1914 misy tokoa zay satria ny tao amin'ny faritry melaka ohatra de nisy tadiditsika tsara angamba resaka foara tadiditsika ny resaka foara iny fa maro be ny olona nanaraka an'ilay dinany foara zay natsoina hoe dinany melaka de be dehibe ireo dahalo niova fo ary tena dahalo niova fo tokoa tena nasahy seho ampahabe maso ary nijoro vavolombelona hoe za tompoko de dahalo taloha ary naraina sary tamin'ny televiziona mihitsy zany naseho fatapoko ho fatam-pirenena dahalo ataloha ary tena nanao zao ministre moa zany tena nalaza be ary de rehefa aveo nilanjalanjaina eran-terrain ny mainty rano iny izy batabataina tsirairay maro be zareo reo fa tsy hoe olona anankiray amanjatony mihitsiny hoe ty niova fo de hoy foara tamin'izay fotoana zay fohara tamin'izay fotoana zay hoe anareo olona reo aza kitikitianareo fa reo de tsy miverina ho dahalo intsony ary de tsy miverina dahalo tokoa aloha ny lamina i mainty rano tamin'izany fotoana izany ny lamina i melaka ray manontolo mora feno be ambato mainty antsalova mainty rano ny lamina ireo nandritra ny 10 taona teo eo fa atapitra zay zavatra zay miverina ny ray ny tsy fahandriam-pahalema nafonakary indray le rony ary izy io tratra io izalahy io tratra io atao ahoana moa fa izay zavatra zay no anisan'ny itsofoatsika ao anatina loha hevitra anankiray zay efa natsidiko teto ihany tamin'ny herintaona kanefa tamin'ny herintaona tamin'ny herinandro kanefa naizanaty zany aza be de be ny zavatra azo resahana ary tokony ho resahina ihany koa dia mikasika ny hoe atraiza ny elanelana sy ny fisarahana ary ny sisiny ny antsoina hoe ara-dalàna sy ny ara-drariny ny zavatra zay misy araky ny lalàna zay tokony hoajaina dia atraiza ary ny zavatra misy zay tokony hatao satria ara-drariny atraiza aiza ny elanelan'ireo zavatra anankiroa reo inty misy hoe rariny sy hitsiny kanefa ty misy hoe lalàna de nisy ohatra vitsivitsy afa natsidiko tamin'izay foresadresantsika teto efa nydiditsika hevitra teto ihany ny hoe anisan'ireny ohatra ireo zavatra zay tsy azo atao tsy azo atao tompoko ny mivarotra amoron-dalana tsy azo atao zany tsy azo atao ny mivarotra anaty trottoara tsy azo atao zany kanefa atraiza moa zany zao ny fanarahana an'izay lalàna izay eto Antananarivo fotsiny ohatra raisiko io fa be dehibe io misandrahaka eran Madagasikara tsy azo ny mpandeha tongotra atao ny miampita eny amin'ny toerana tsy azo ampitana kanefa de zara raha misy manady zay lalàna zay fa de samy mandeha miampita am'izay tiany ampitana ny olona tsy azo ny fiarako dia atao ny miakatra amin'ny stationna eo ambony trottoara na miakatra ray manontolo izy na nilany fotsiny mihetsika tsy azo atao zay tsy azo ny moto atao ny mandeha amin'ny trottoara fa dia tsy maintsy mandeha manaraka ny arabe foana ny moto kanefa firy isan-jato ny olona moa manaraka an'izay za aloha de tsoriko aloha fa de fa anisan'le tsy nanaraka lalàna satria ohatra mieritreritra ny tenako fa tsy rariny raha ohatra ka hitondra moto any tsy hisisisika ary tsy rariny
raha ohatra ka mitohana be miakatra an'Ambohida nefa za mitondra scooter tsy maintsy hiakatra amin'ny trottoir de miala tsiny sady manao azafady am'le olona mandeha amin'ny trottoir tokoa aloha ilany zany mbola manao azafady rangava tena mba embouteillage be ito azafady rangava manao zany mihitsy ny akony am'ty fa le olona sasany tsy zany nataony Francis efa hita fa motoko mbola tsy mikisaka ihany zay le teneniny meme moa zany ny tratra am'le izy ka tsy moto ihany le izy ka be de be ny zavatra bisikileta moto sarety voizany zay fa misy le ohatra anakireny raisina teto hoe tsy azo atao rarany lalàna tompoko ny rongony rarana ny firesahana azy ihany angamba no azo atao hoe rongony taina maina mianikazo azo atao angamba zany fa ny hoe hangatadalana ho atao ara-dalàna ny zavatra tsy ara-dalàna ny rongony tompoko de tsy ara-dalàna hatreto na ny mamboly na ny mifoka na ny mitsindrona na ny mivarotra na ny mividy na ny mitondra de tsy azo atao mihitsy ny rongony aloha hatreto amin'ny lalàna zay manan-kery fa ireo zay milona ao anatin'ny tontolo io anefa de milaza fa ara-drariny ary tokony mampiasaina mihitsy ary tokony hohanina ary tokony fohina ny rongony mbola tsy ara-dalàna ihany koa ny fanalana zaza eto amintsika eto tsy azo atao ny manala zaza na amin'ny endrininna na amin'ny endrininna de misy ireo milaza fa ara-drariny raha atao ny fanalana zaza fa saingy atao amin'ity fomba anankiray ity antony ity no antony mahatonga ny fanalana zaza ohatrzay koa mantsy ny rongony anie hoe ny rongony de azo atao ny mifoka azy raha ity ny antony raha noho izao antony izao de azo atao ny mifoka ny rongony io marobea zay zavatra tsy ara-dalàna zay eto amin'ity Madagasikara ty tsy eto Madagasikara irery fa eran'izao tontolo zao de kanefa de tadiavin'ny olona sasany zay milona ao anatiny zay tsy fanomezantsiny aloha tsy tonga hanometsiny isika eto amin'ity radio ty ka hoe tsy mety io ataonareo io tsy zay io teneny io ka fa hoe atraiza ny fahafahana manaraka an'io lalàna io raha ohatra ka mahatsapa ny mpampiasa azy sy ny mpanao an'io zavatra io fa ara-drariny ny fampiasana ihany ty ohatran'izany tsy misy valaka ilay anaovako fampisehoana foana moa zany le hoe Andriamanitra inona ary ty ny fisian'ny antsoina hoe LGBTQ mbola misy LGBTQ koa nery zaloha mbola misy Q de mbola misy plus koa misy A plus mbola misy Pro Max koa farany tena misy karazany be deabe ny LGBT ino moa zany ny LGBT lesbienne gay LGB ny bisexuel ny LGBT ny transsexuel ny cuir ndray mbola misy an'izay cuir zay koa ndray de misy zavatra be deabe asexué misy betsaka zareo zay miteny ary manambaraka milaza manao hoe aleo zahay haneho ny fahafahanay mampihatra ny fiainanay ara-boajanahary tsy maninona zany satria ao anatin'ny lalàna ny ara-boajanahary indrindra fa niaraka ny lalàna ny lahy de manambady vavy ny lehy amin'ny olombelona mako izy lehy ity mako le fanontaniana napetraka foana hoe maninona ny amin'ny olombelona ihany nasiana lehy sy vehy fa amin'ny biby rehetrarehetra izy dia omby lahy na hoe alika vavy zay foana fiteny fa maninona ny olona tsy natao hoe olo lahy olo vavy fa natao lehy ina dikany lehy ny vehy ina dikany vehy dia natao lahy lehy lahy vehy vavy ka ny tampoka tsy mahalehy lahy hoy ilay vehivavy iny zay niresaka tamin'ny namany hoe ny aloha ny tampoka tsy mahalehy lahy ahy fa ny vavy ihany fa raha ohatra lambolambona dia mahalehy lahy fa raha ohatra sarosarotra be zany teny gasy zany fa rehefa any fampisehoana ihany ianareo mahita an'izy ary zay fampisehoana zay anazavako azy dia tsy maintsy any amina kabare izy fa tsy mety lizy raha rehefa kabare any lizy vao mety fa raha vao spectacle izy tsy mety zay zavatra zay satria misy lehy sy vehy ka nahoana no mbola misy olona ihany vondron'olona miteny hoe aleo zahay fanambady zahay lahy samy lahy zahay vavy samy vavy nekeny zao tontolo zao io ny akamaroan'ny firenena any ivelany any de efa manaiky ny fanambadian'ny lehilahy sy ny lehilahy ny vehivavy amin'ny vehivavy am'izao taon-tsato iainantsika zao marobe nefa ny firenena ina tianareo tenena zany zavatra zany marobe nefa ny firenena tsy manaiky an'izany anisan'izany tsika satria ny lalàna eto amintsika tsy mbola mirona ho amin'izany de fa misy sahady koa zao ny olona zay miteny hoe aleo raha nga zahay fanambady tsy fanometsiny ho atsika eto ary tsy hanebaka ary tsy hanaratsy ary tsy hoe laza hoe tsy rarany ianareo na hoe tsy marina ny ianareo tsy zany fa milaza zava-misy isika no eto anatin'ity fandaharany ity de misy ireo zany zay am'izao fotoana zao zany mbola hoe ady no ataony zareo any antafy any de nandresatra zareo betsaka ireo firenena efa manaiky ny fifanambadian'ny lahy sy ny lahy ny vavy sy ny vavy kanefa atsoatsy de hitatra io zavatra io
fa efa manomboka misy andrianga alemanina anankiray iny a zay mampiseho ny vadiny zay kisoa asehony eo anatin'ny paginy eo misiny kisoa ity kisoa vavy ty a ny vadiko ary de manambady kisoa vavy ilay lehilahy olombelona anankiray ka hitatra izy io ka rehefa nahitan'io zany isika ty de ndeha hanambady kisoa koa zany isika satria ohatrany atoato zao mbola iadiana aloha zany ny hanambady mahita hoe ninona fitaizana apetraka arakaraka sy fitaizana apetraka tsika ny ankizy ny tanora rehefa mahita zay adalàna ataon'olona any izy ka manao ny adalantsika ny tsy mitaiza tsara zay a ohatra mahita ny zavatra rehetra amin'ny ankapobeny ka misy zavatra miova amin'ny fiarahamonitsika noho ny fahitana any ivelany ka andeha hanaraka an'izay tampiborno any manana ny zanany sy ny mpianany sy ny mpiarahamonina aminy eto tena ao anatiny resaka fanabeazana tena marina zany 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 fa niteny foana fa rehefa ratr' zay mbola mba hanandrana aloha zay vao antitantitra kely fa tsy sarotsy mbola ranao any anandrana za aloha fa saika hoe anandrana rongony fa tena tsoroko eto reo olona fa tena tsy nasaha fa efa nitondra rongony avy any Andapa avy any Anjanahary be sud any Andapa misy an'izany Anjanahary be sud zany alana rongony ao anatin'io Anjanahary be sud io de valanjavaboary io réserve spéciale io zay eritreretiko fa mety efa nivadika parc national angamba izy taty afara fa tsy fantatro tsony akaiky ny marojezy io dia rehefa natao ny fijerena ny cartographie sy ny photo aérienne zay nentina nitsofoka atao hoe ino reto miloko hafahafa amin'ny photo aérienne hoe andao anao recoupement idina sur terrain satria moa zay ny asa amandrarana atao tamin'izay fotoan'izay nitsofohana atao reny no atao hoe rongony anaka hoy ilay olona nitondra reny veto zany rongony zany nentina le izy zany tonga nanongotra anankiray nampiremiko somatsara nataoko tao anatin'le posy le palitao zay mbola ao amiko oatra am'izao le palitao fa le rongony tsy ao tsony afaka ray volana sy tapany le izy tsy hitako tao tsony tsy tao anatin'le palitao zay nampirimako azy tao 67 satria natorotoriko ny bandy rehetrarehetra tony le tena atao hoe rongony tamin'ny raika amin'ny 7 zany fotoana zany tamin'ny raika amin'ny 7 nanomboka mitondra mpianatra nandeha tetsy teroa rehefa naseho anjalahy teny 67 am'izay tony le tena atao hoe rongony le te ohatr'izao mihitsy tena ohatr'izao le ty amin'ny sary reny ohatra ty mihitsy le izy samy tsapatsapa sy namofopofona teo daholo satria le izy nongotako ary nijerena hatramin'ny fakany dia taolizika tao noho nizay jerena am'izay hoe avela ray jery savaina le posin'le palitao tsy tao tsony le izy misy naka tao le izy fa zany hoe le mifoka moa zany tsy mpifoka tsy mpifoka fa le izy keo tam'le Zany efa tam'izay vomanamfoka zany de tenen'le kofo-boay miaraka eo satria io arakaraka ny hoe mandeha amin'ny fanandramana amin'ny pahendrena sa hoe tsy tokony hikasika mihitsy ny sisa moa zany misy le tanora mpianatra tamin'ny zana mpianatra reny zao de ka iramsia rehefa nanandrana an'le izy zany de fa ngaza zany hoe tsy miteny hoe zay ataoko ny atao zay teneniko tateloha de rehefa avy nanandrana an'le izy de miteny an'le kofo-boay am'izay teny atotobatona tanina reny ohatrany tsy misy efeny amiko le tsy izy zany de ozy le rony zay efa izy zay tenen'la zay tsy tataraiko ny toe tsy hitanina leko noho ny avena tsy moany anke hono tena tsara amin'io faiza ve kalangita zany avaizan'io misy le am'le vero maniry eny tsara hipareny ary rofa sorona mitahony ao anatiny de ina amin'nosandrana azy tolay soferako mantsy hoe azababaladanalegny lagoto fa tonga de manidina lasa kapo nisalo eny la de satoko misy koa ny azo be ny zavatra azo fo rehefa mpanirina stylo zantesy koa misy mifoka rehefa mpanirina amin'ny tany hay ny sakay sy ny rongony de mahery be izy zay mahery satria tsy misy loatra ny tsy ranoka ateraky ny ranonorana zay mampalefaka an'le izy ka io zavatra io zany be de be tsy ino moa raha ny avendresaka fa le hoe resaka hoe ara-dalàna sy tsy ara-dalàna hatrany zany ny tena etomboany izy io fa tsy de resaka rongony loatra fa hoe atraizany ara-dalàna sy tsy ara-dalàna tsy amika be ny eto zay mitrano anaka any any ka any amin'ny toerana tsy hafa tsy fantatro eo aloha mitako rehefa misy zany zay le hoe famerana ny ara-dalàna sy ny tsy ara-dalàna zay de tokony ho anjara ny fiarahamonina no mijery ila izy impiry moa tsy efa nisy miteny hoe aleo rangaha lalaka ny taxi moto de rehefa nijerena ny lalàna tsy ara-dalàna ny fampiasana ny taxi moto de apetraho ho ara-dalàna ary de niady zareo natao fifidianana tsy lany le izy teo nivon'ny filakevitry ny commune de ataovy any nisy saotahotaka teo nisy saotahotaka teo ataovy any reny fifidianana natao fifidianana fandroana tsy lany raiky io le izy ohatra somary nahagagana ny taxi moto iny natao fifidianana fanotelona lany le izy hoaizany tsy ho lany eo ampijerena za moa zany efa avy conseil municipal teny Talatamaty de mijery reto conseil municipal Antananarivo eo ny Beny Tanàna eo Clémence eo ny taxi moto ny taxi eo zany Romo zay ry amin'ny affaire taxi de eo moa zany sasany ety amin'ny taxi moto fa amin'ny maly indray
dia efa ny taxi bisikileta ray aloha zao no tokony resaka ataoko io ka ny taxi baby mbola ho avy rehefa kelikely noho izany amiko lojika eny anyteneniko ry toavina fidio dia atao vilaniko io ny taxi bisikileta aloha samy asa koa ny taxi ho avy koa ny taxi sarety efa tokony aloha zao ndray mandeha ry efa mitondra olona mihitsy ny sarety fa ny taxi baby mbola ho avy io rehefa tonga fahavaratra raha izao ny fandehan'ny zava-misy amin'ny labe daholo ho avy koa ny bajazy efa miterana le roa mifapiditry za aloha nahita komika an'le fifandaminan'ny taxi sy ny taxi moto ao moa zao vavolombelona miaina an'le miakatra vily ny fifandaminana marinama misy fe miala amin'ny asany mihitsy ny taxi satria hoe tsy tafatsony fa satria le taxi moto koa rehefa tena diniana nge asa azo atao hoe légitime le fandehanana mandeha manao taxi moto satria zao moto misy aloha fa naninona ny lasa tapoka teo dia lasa taxi moto daholo ary bebe satria asa tadiavina le fotsiny fa hatramin'ny alina ary zareo maneny manokana manko zao dadanay amin'ny alina dia lasa miditra hatramin'ny alina ary zareo manao nefa ny taxi tsy mahazo miasa koatrany amin'ny valo nefa ny taxi misy lalàna fa tsy mahazo miasa aorinany amin'ny valo misy ny sasany zao misy hoe amin'ny sivy sany taxi be amin'ny valo janona taxi ohatrany misy taxi alina taxi atandro hoe le izy tena le loha evitsika hoe dalana sy ny ara-drany fa hoasitsika toizatsika eny zay taxi kosa mbola ho avy Malala, azadino mandalo any amin'ny Canal Plus mandoa facture. Am'tindry am'toraka ty alohako amin'ny Orange Money dia mahazo cadeau betsika. Zany ve? Dia ahoana ny atao? Mazaho 1 giga octet mamay-pona raha samy avoando facture Canal Plus amin'ny Orange Money atsony 10 144 10 na midira amin'ny application Orange Money Afrique. Ay kosa, tsara kely izany fiainan'izany Izao ve raha ampiasa vokatra natoraly isan'andro ihany dia tia potin'ny natiora ny maka izany ny vokatra salama no mamaly ny fangatahago femina ilay mampivitina sy mampahiny vatako ataoko savony fandro isan'andro sy menaka fanotra azo antoka satria zava-maniry no nanamboarana azy na ny vatako sy tamariri mampiasa azy Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Ona zany ny fandehan'ny toa sao. Toa tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC sy indramo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softidoo. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Vous l'attendez depuis 4 ans. Elle arrive sur Blue Line TV. Rendez-vous très prochainement sur Blue Line TV. Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Yama! Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andrafa tsy le taloha io miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao misy tsiro vanille, fraise ary coco natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilay kutsukisao. Yama.
3 ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanimbola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanom-bola ny ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-handresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavondra lampifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny 3 Profitez du retour des beaux jours pour donner vie à votre intérieur. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Une offre exceptionnelle dans tous nos magasins pour les petits travaux et les grands projets. Moins 15%. C'est tentant, non? Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Retrouvez votre produit Catch légèrement parfumé pour encore plus de protection et de douceur. Catch. L'Artec invite tous les utilisateurs privés des services par satellite en bande C, notamment les VSAT, à lui communiquer les données se rapportant au réseau satellitaire au plus tard le 11 novembre 2022. Passé ce délai, l'Artec décline toute responsabilité en matière de brouillage préjudiciable à l'encontre du dit système. Pour plus d'infos, appelez le 032 07 421 19, 034 02 421 19. C'est la fête chez Jumbo et Score dans tout Madagascar. Pour leurs 28 ans, du 3 au 23 octobre, profitez d'une multitude de promos et de la super tombola avec de super prix. À la clé, 300 000 arrières d'électroménager, 300 000 arrières de bande d'achat, 200 000 arrières de produits Chantecaire ou encore 200 000 arrières de Yoplait. Tout ça par magasin et surtout, une voiture à gagner. Une Renault Kwid Outsider série limitée. Pour fêter leurs 28 ans, Jumbo et Score vous régale. Jumbo et Score, vos compagnons de course au quotidien. Faradoboka le rehetra efa polisoronjato ireo olana azo roa hetsy ariary nanomboka ny volana May lasa teo ary mbola misy olona 20% no sariana hatramin'ny volana Novambra. Amin'ny volana Desambra kosa no sariana loka goavana. Motoculteur roa sy ny kojakoja miaraka aminy vola 1 tapitrisa ariary ho fanohanana famokarana tany 300 mètres carrés vatsim-pianarana 20 tapitrisa ariary na 12 tapitrisa ariary. Tadio ary fafondramam-bola iray no fandraisana anjara. Atsony 032 32 033 15 na 034 14 555 44 na manatona masuivo na mandefa SMP en Facebook. Accès Banque, Souteri. La rentrée, c'est le moment idéal pour souscrire à un nouvel abonnement Internet. Choisissez les offres Flexi by Blue Line et profitez du meilleur d'Internet sans engagement. Toute recharge avant la fin de votre forfait sera toujours à prix promo. Obtenez votre forfait de 6 Go valable pour 30 jours à 28 000 arrières. Rendez-vous auprès des points de vente Blue Line pour plus d'infos. Madagascar. Yoplait zanaka yaourt. Andramo ane, hitanao eny ampivarotra mahazatra anao ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yoplait, tsiro ifampizarana. Yoplait. Vivez la Coupe du Monde avec Cosmos! Jusqu'au 14 novembre, pour tout achat dans nos magasins ou sur le site www.cosmos.mg, tentez de gagner un package tout frais payé pour 2 personnes pour assister à un match de la Coupe du Monde au Qatar. Billets d'avion, aller-retour, 2 tickets de match. Aussi, vibrez avec notre promotion spéciale Coupe du Monde sur les télés et des articles sélectionnés. Le rendez-vous des passionnés de foot, c'est chez Cosmos. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite, un service après-vente professionnel et une possibilité de payer à crédit avec l'offre crédit Cosmos Merringe. Cosmos, votre partenaire de confiance.
Savez-vous que chaque briquet BIC est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet BIC dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet BIC. Comme eux, choisissez un briquet BIC. Inti? Ramone, tena tsara be. Wow! Le thé? Miesty tena tsara indrindra. Ary ianao koa ve tia le thé? Bien sûr! Tiay be! Ry anareo koa, andramo le thé fa tsara be. Manaletaheta tsara ery. Hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny mirary. Tsara yople! Manome tanja tsara yople! Masambatsamba tsara yople! Yople? Zany ka yaourt. Andramo ane, hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Sady aradrariny no aradalàna no ilazana fa amin'ny 7 ora izao fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ. Sy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ny talata 12 oktobra 2024 ity. Ny pejin'ny raharam-pirenena no anomboantsika ny fampahalalam-baovao lasa hiazo any Casablanca any Maroc ny filohan'ny République André Rajoelina izay voasa manokana anatrika ny andiany fahatelo amin'ny Travel Africa Business Forum izay ho tanterahana rahampitso 17 oktobra sy ny alakamisy 20 oktobra izao. Izy sy ny fandraisana anjara amin'ny sehatra tsy miankina sy ny mpandrahara ara-ekonomika maro amin'ity hetsika ity. Isy hetsika manokana natokana ho an'ny Madagasikara na iresahana manokana ny Madagasikara moa amin'izany fotoana izany ny andro ny alakamisy io mitondra an'ilay lohateny hoe Invest in Madagascar. Fa eo amin'ny pejin'ny fahasalamana fa ankoatran'ny fahasimban'ny tontolo iainana dia misy fiantraikany be eo amin'ny fahasalamana ihany koa ny famaizana ireny alina maro be ireny satria dia araka ny fampindaham-baovao ofisialy teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana dia manomboka miakatra an-tanety na miakatra any an-tanàna ny voalavo amin'izao fotoana izao ka mitondra an'ilay valanaretana pesta. Tato anatin'ny herinandro roa farany dia nahitana tranganaretana pesta bubonika teto amintsika izay misy eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 isan-kerinandro eo no voafaritra fa mitondra an'izany aretana pesta bubonika izany. Hatreto aloha mbola tsy nisy ny ainana fohy tamin'izany aretana pesta izany ho hatrany ny fampitam-baovao. Tontolon'ny politika anio amin'ny 1.10 ora no isokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivorimbe ara-potoana ny antenimieram-pirenena malagasy eny amin'ny lapam-panjakana eny Tsimbazaza no anatanterahana izany fanokafana amin'ny fomba ofisialy izany. Hatr'izay moa dia teny amin'ny CCI Ivato no nanatotosana izany tao anatin'ny roa taona farany noho ny fisian'ny valanaretina Covid. Ankehitriny izany dia efa zao miverina eny amin'ny lapam-panjakana eny Tsimbazaza izao no anatotosana ity fivorina amin'ity fisokafa ny fivorina amin'ity anio ity. Everina fa ho maro ny zavatra ho tapaka sy tolo-dalàna ivoaka sy hodiniana mandritra an'izao fotoam-pivorin'ny antenimieram-pirenena izao. Isan'ny andrasan'ny maro amin'izany ny mahakasika ny tolo-dalàna izay manodidina ny mpanakanto. Eo amin'ny sosialim-bahoaka araky ny fampitam-baovao dia tafapetraka soamantsara tamin'ny 3 ora maraina teo ny famerenana sy ny fampidonana ireo milina miisa 3 tao andekaleka tao izay mitondra tanjaka 90 megawatt. Arak'izany dia efa mirotsaka ato anatin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ary efa mihodrana soamantsara izany ireto milina miisa 3 ireto. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia ny tontolo ny fanatanjahantena hiditra antsehatra androany ny Ladies Maki vehivavy 12 eo amin'any Maki 15 vehivavy zany eo amin'ny taranja baolina lavalava any Tunisia any. Ka ny ekipa ny Senegal vavy no ikatroka amin'izy ireo amin'ity anio ity amin'ny 3 ora tolakandro any Dakar no anatotosana ny lalao izay tafiditra ao anatin'ny fifantsanana angalana ny tapakila andehanana hiatrika ny amboara eran-tany amin'izany rugby 15 vehivavy izany moa ity lalao ionantsika amin'ny Senegal anio tolakandro ity. Fa vonina tanteraka moa ny Maki vehivavy ifampikatroka amin'ny Senegal vavy amin'izany lalao izany.
Angasitrako anao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampalalama teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity manasantsika hatrany mbola anjoitsy tapaka ny fandarana rivotra mirary tololo andro mahafinaritra dia sahy samy hotahin'Andriamanitra manome fotoananareo Larissa Ranevson amin'ny 10 ora. Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Misy zavatra misy fitaovana napetraka tao resaka tsy vanina ka zany fa miantso le bandekama mantsy bandekama hafa zany miantso banana matsika tany miantso hoe tena misy zavatra teny bandekama tao hoe tao andekaleka tao fa tonga de hira ho atsaiko izy le hoe tao andekaleka tao tao andekaleka tao ay fa zavatra nampime kely anahy koa le sovaly Sénégal vavy tena zay mihitsy Sénégal mihitsy miarabana rehetra fomba fitenina malagasy koa moa le hoe Sénégal na de hoe sénégalais aza le tiany tenenina amin'io Sénégal vavy ohatra mampime anazy zany menao le vaovao teo zany zao de misy koa ny hoe sarkastika ihany rehefa miresaka ny andray fa le olona matsika kely hoe tena araka nitatitra natao amin'ny ministera de miakatra mivolavo avy tsara de zay efa nahita efa ela be efa tenenina efa ela be fa volavo tena zavatra anankiray tiako taritany ihany koa mikasika le fahamaizana tao le fahamaizana tao ambotately tenena aloha fa misako le fahamaizana tao ambotately fakahita moa zany zao miaraba adray adiny tokoa sady misy mpanona ny fandarana eto ny Softido zay isy lalao ve ty Larissa rehefa avy eo misy lalao le Softido rehefa avy eo misy lalao miaraka amin'ny Softido anankidimy azo an'le fa misy mitaraina misy fitarainan'olona hoe ny jirama ony efa nanao an'le hoe mety ho tapaka mety misy fahatapahana zany nefa ny zareo mbola tsy tapaka foana hatramin'izao de tokony ho tapahana zany zay mampimenina azy io fa zay ndray tena niandry le fahatapahana zay koa zay niandry fahatapahana normal ihany le anay mety hoe tsy tapaka fa normal ny teneniny zareo adiny 10 de rehefa le fadin'olona izy nadiny telo de faly be mihitsy ala ina misy fisanany ratsy le vinso olana malagasy ina misy fisanany ratsy le vinso tany Afrique du Sud nisy délestage fa io tapaka jiro tonga de ray minitra raha ela indrindra de velona automatique any groupe efa i Afrika Atsimo koa ne manana olana ara angovo zay ary efa elaela ihany koa izy io kanefa i Afrika Atsimo no isan'ny firenena mandrosorindra ty Afrika fa de atao tena tsolona mihitsy zany raha ohatra atao ndraindray moa fotoana tany Inde de za ary aty tsy mba misy délestage vao ny tena zay kosa atao anaty ascenseur zany andrefa namojanary reo izy tena mba tsisy embouteillage androany aza am'tena zany malakilaky embouteillage zay tena kosa atao anaty ascenseur miakatra ny ao anaty kianja ny iniditra atao anaty kianja tamin'ny sabotsy atolakandro de hoe any farany ambony ny mpanao gazety de andeha hiakatra any am'le farany ambony de nandeha hiditra ascenseur de ozy mantsy any Ronaldo mpanao atsikany andolo ty tsy andeha ascenseur fa sao de micoince ao anatiny io de tratrany embouteillage tratrany embouteillage ato le kianja ohatra mangina be isan'ny amonjy ato misiotsioko atao misiotsioko ara-tandrazany malala mako ny fikany malagasy rehefa any andafy tonga de ay gasy tratra ao anatin'ny ascenseur zany le aza fa iverenana ny resaka tany amin'ny voalohany tany aloha tsy malainy avy resaka fa ny ara-drano sy ny ara-dalàna nisy fahamaizana tao ambotately tao tsy fantako na efa voafehy ny afo na tsy voafehy fa ny fantatro fotsiny aloha de tamin'ny sabotsy de tsy mbola voafehy ny afo ny alahady tsy fantako sy ny alatsinainy satria nisy le miaramila be da be rena de nakany fa le zany tamin'izay tonga tany aloha zany de nilazaina fa hoe ny ato amin'ity faritra ty efa saika voafehy fa iry ambany rey zao tena irana olona be deabe fa tonga tao amin'le faritra hoe efa voafehy tsy mbola voafehy mbola misy afo zay vohitsy anao satria mazava ho azy tsy tafatsofokany aloha ny tomobile amin'ny pompier misy tomobile amin'ny pompier anankiroa eo tsy fatako navaizy ny ray navaizy fa ny ray lo pompier avy ety Antananarivo aty mitondra reny sapeur pompier avy ety reny mihitsy izy hoe tsy tafatsofoka ao an'io tomobile io fa tsy haiko hoe mahatonga any ve ny halavan'le tuyau iny zay koa tsy fantatro fa io azy toerana ialana hoe vitany eto fa afaka de miverina eo rehefa arivo ny andro rozy izy zareo miverina io ndray misy afo mipotra ndray eo zany hoe misy otrika afo antoko politika
tsy ilay antoko politika misy otrika afo ao anatin'ny laveninao ao anatin'le charbon ao zay tsy hitanao misy setroka mipotra koa reo fa rehefa mandao an'le izy ianao afaka adiny ray afaka adiny roa mipotra indray zareo avy any zay zavatra zay anisan'ny tsy nahafehezana an'le afo ary tena mitaraina mihitsy le pompier le sapeur zany hoe tena izy tio izy efatra amin'ny latsinainy zay ny teto fa tena tsy vita fa tena mila ezaka mafimafy na ty amin'ny fanampiana ny olona na ty amin'ny fanampiana indrindrandrindra ny fitaovana zay ampiasaina satria zavatra raha ohatra ka azo atao ange hoe mampiditra ny tuyau io mitsofokany fotsiny na manisy masque gaz fa io 10 metatra 10 metatra miala amin'ilay toerana misy an'ilay afo ianao setroka tonga de midovaka ty aminao aty tonga de manepitra avy hatrany mihitsy ary manepitra tena tsy afahana miaina ohatra nay zay tsy nitondra ninina fa tsy tanapolo sy appareil photo moa zany de miverina natao hoe andao hiverina fa so de matimaty fatany ato ka ny zavatra fantatra ny vaovao ary nivoaka tato amin'ny vaovao navoakantsika omaly de nisy hoe lehilahy anankiray tratra nitondra pétrole sy briquet tany amin'ny tany zay navoaka sy naparitaka ary de nitatitra zany hatramin'ny mpilaza vaovao efa matianina toy ny eto amintsika eto amin'ity radio ty zany nilazan'io daholo ny gazety nilazan'io daholo ny télé nilazan'io daholo ny indry anaparitaka tany amin'ny Facebook tany zay misy manao commentaire misy hoe tokony nitondrahana an'io pétrole io izy de dorana amin'ny briquet an'iny ahafantarany tsara zany hoe may zany rehefa nilaza ny tena zava-nisy marina ny mpampanao-lalàna tao akazo be de izao ny zavatra tena misy lehilahy anankiray avy any an-tsena nitondra menaka fa 1 litra de nitondra pétrole 1 litra mbola tsy nampiasaina de nitondra trondro maina 3 kilao ary nisy briquet tany amin'ny tany io no nifanena tamin'ny olona teo mazava ho azy rehefa nahita miaramila moa sy polisy moa le olona ohatrandrena mitsokotsoka kely zay de nifanenjena le olona de samborana de niparitaka ny vaovao fa tsy voalaza le trondro maina tsy voalaza le menaka fa 1 litra fa de lay pétrole sy lay briquet no voalaza anika fanaratsiana sy opa no nataonyreto olona mieritreritra fa manana ny ara-drariny mamoaka ny taimbavany ao anaty Facebook ireto fa ilay olona izay tsy mbola voatsara akory tsy mbola nandalo fitsarana akory tsy afaka niaro tena akory de efa nomelohina tao anatin'ny Facebook ary nopaina sy ina moa no mena tsena nambanana noraonana hodorana sy vonona mihitsy satria anisan'ny mpandoro firenena satria mandoro tandrazana mandoro tanety zany ka rehefa natao fanadidina nisy menaka fa 1 litra tany averiko indray mandeha sy trondro 3 kilao de nisy pétrole 1 litra mbola tsy nangalana ary nisy briquet zay tsy voapirovy kosa aloha efa narehitra ve sa tsy mbola narehitra zay zavatra zay zany nilazana ny olona zay mampiasa Facebook fa de rary sy hitsiny ho azy ny miteny zay tiany hotenenina ao anatin'ny Facebook io manameloko zay olona tiany hoelohina ao anatin'ny Facebook io niaraky ny lalàna nefa tsy zay nisy fanambarana nataonjareo avy nivony mpitsara tamin'ny tapabolana angamban'izay hoe aleo re mba hajaina ny présomption d'innocence n'le olona tsy de hitako loatra moa ny fomba filazana an'iny fa hoe fanajana any amin'ny teny malagasy izy fa ohatrany lasa teny malaza be le teny frantsay de latsaiko am'izay teny frantsay zay ajaina ny présomption d'innocence n'le olona hoe mbola tsy voatsara i olona io ka tsy tokony homelohina indrindra mahazo mifidy tsy homboina amin'ny azo fijaliana ao anatin'ny Facebook io ka de anaovana ty vava rehetrarehetra ty de ohatran'le maly moa zao le bandy akama anankiray ny rajery le nisy an'le omby niaraka nandeha teny ampovoany arabe tany de nitapena ny mason'le omby rehefa nalainy sary de izy ajaiko ihany fa sao de enjehny olona indray am'le hoe présomption d'innocence satria le mason'le omby tapena koa izy le sao de enjehny olona am'ty famoahana sarina omby tsy mitapina maso ty ao izy nedala de izay zavatra zay mbola iverenako any am'le zavatra anankiray atraiza zany netreretitsika olombelona io fa hoe ara-drariny ka tsy maninona mihitsy azo atao de azo atao zay zavatra tiana atao rehefa voafonon'le hoe ara-drariny satria misy zavatra mba tokony ho anaraka ny lalàna kosa na izany na tsy zany aza eto amin'ity fiainana ity voatenintsika teo moa ny rongony voatenintsika teo ny tomobile sy ny moto sy ny taxi bicyclette zay migrefy am'izao tena mitokona mihitsy zareo koa sareto de hoavy bajagy bordel ty tanàny ty de ao anatiny koa hoavy mpivarotra efa hoavy tsy aby aroa izy rehetra ary ino ny omby efa niakatra teny ambotsiroatra niakatra natsahamanitra izy iny maraindray le bandinamana anankiray sary iny de niakatra natana tena lakely aty ngeny efa nalizy tena lakely taty izy fa zareo fa voasaka amin'ny polisy aninona ty misy ena zona roa zay nge eny
tiany vily lalana ny omby asa zay anao baolina tao amin'ny palais des sports ndray nataony teo am'le vavahady teo sa hijery nefa tsy any amin'ny palais le izy fa tsy vita ny dajomo tara dajomo tara zala fa ny viande rouge moa tsy jaune rouge ihany zay ihany reo tsiny efa nampy le vaovao teo nalefan'le namanato vita somatsara no fametrahana le milina faefatra de efa miverina amin'ny lohan'ny daholy ny famatsiana inazy tokony tsisy délestage tsony zany zay mahatratra 90 mégawatt eo izy izy fa raha ampy mitosiky ny rano de miakatra 20 mégawatt satria afaka mandeha le groupe faefatra zay zany fa ny rano zany mandefa groupe rano manosika le groupe zany de rehefa tsy ampy zao zany 90 fa raha ampy mitosiky ny rano de miakatra 120 satria afaka miasa le groupe faefatra zany dika zany zany fahazahoako azy tsara de tsy sony zany ny délestage ny rano nefa ny de mbola manaintaina be tsika am'izao fotoana zao zay mahatonga le faefatra zany mbola ohatra nay fotsiny zao raha mameno siny be ny rano zahay dia eo amin'ny 30 minitra eo mameno azy teo aloha teo nanomboka efa ho ray volana zao de tapakandro no mameno azy satria efa manomboka meritra ny rano ary atahorako tsy hisy rano intsony ao mandrapatonga ny farany ty taona ity de miandry ny rano norana hirotsaka indray zany oy ny météo zay tonga am'izay aradrariny mihitsy amin'ity herinandro ty na amin'iny herinandro iny de misy efatrandro misy oram-baratra Alléluia! Aizo aloha. Eto ka. Eto Tananarivo. Fatranana Alléluia! Amena! Satria efa tena nisy mihitsy fitarainana nataony avy ao atsimo ny Madagasikara ao. Hoe pasoy moa ao filazana lizy iny. Tifirano zay fa satria raha mbola tsisy orana ozy izy ny avy ao amin'ny faritra atsimo ny Madagasikara io hatramin'ny faran'ity volana ity dia ho avy ary hanaitaina indray ny kere amin'ny taona 2024 io ny antony de tsy afaka mamboly mihitsy zay satria zao ny farany fotoana fambolena isika moa zany manao ny fanisan'andro grégoriana io de manao nyty fanisan'andro tandrefany ity fa tokony ho jerentsika ilay calendrier malagasy fa hoy mena manakasina ao amin'ilay calendrier fanisan'androny zay mifototra kokoa amin'ny volana hoe ao anatin'ny normal mihitsy isika zao fa isika mihitsy no mihevitra le fomba fisainana mbola teo taloha ihany amin'ny fomba tandrefana fa tena ao anatin'ny fotoana normal zao tsika zany hoe misy fahamaina tany ihany aloha na izany zany azy fa de izao lohataona zao de izao lohataona zao fa lohataona misaka izy rehefa tena jerena fa zany hoe zao volana novembre zao zany de tokony ho décembre ny mba an'ity zany mba fampahafantarana ho antsika menakavy araka volazana manam-pahaizana de tsy 4 ora intsony ny fihodin'ny tany fa milatsaka aotra faingo 10 segondra fa hitany be le izy mihoatra am'teo aloha latsaka tena zavatra netretiko le ty zany za tsy namaky boky sy nijerena an'iny fa nadinidiniky fotsiny ty fiaina ty hoe manina no mihodiny ty planeta tany ty lasa miaingana kokoa zany fihodina manina no mihodiny ty planeta tany ty fa izy io ohatra nyreny le ohatra ataontsika hoe tandrimo le tandrimo rehefa misy fotoana avy kapohana izy de miodina mafy be de rehefa ela miodina tsy moramora de rehefa alohan'ny izy miodina tsy moramora iny mba tsy enjerany de kapohina mafy be ndray mba iodina mafy be ary za de mieritreritra fa miodina mafy be ty tany ty de ndray andro any miodina mafy be rehefa tonga hatrany farany tena farany zay miodina mafy be izy de mivadika indray izy ka miposaka venandrefana indray masoandro zany hoe mivadika indray satria ohatran'ireny le zavatra hodikodina de rehefa tapitra ny fiodinany de miodina miverina indray izy ohatrany hoe mitazona baolina ianao zany ohatra anankiray fatoranao i baolina io de ahodinao amina misy tady mikirazorazo zany le izy na ataontsika hoe tsy baolina ataontsika hoe bokotra fatorana le bokotra de akirazorazo de tsipindina de miodina kavanana miakavy rehefa tapitry ny fiodinana iny de miverina ho azy izy miodina miakavy miakavanana ndray de ohatra zay nyfetreretako an'ity tany ty rehefa tapitra miodikodina avy any atsinana miakandrefana de zao ndray makany andrefana avy any andrefana makany atsinana ndray izy rehefa afaka andavitrisa taonany any ho any ka mety mitombotombony any zay zavatra netreretiko zay satria eto sika engany mba samy ela velo tsika ahitan'izay fihodonana sy fiverenan'ny tany zay fa iposaka avy any andrefana ndray koa izy io atsoatsy efa ny fiverenako fa 900 gamba 7 sy 500 ny olona anankiray no miverina eto ambonin'ny tany
impito amin'ny fitopolo sy finoana bodista zany fa itsika olombelo reto de efa teto taloha fa zany hoe voafafa ny carte mère voafafa ny mémoire tany aloha tany ny nino izy teo ny mémoire RAM sy ny ROM voafafa de tsisy tadidy afa-tsy kelikely misy kelikely any zay mahatonga atsika metimety ohatry ny efa hitako ty zavatra miseho ty a fa tamin'ny fiainanao tany aloha tany izy io ka aorinao rehefa maty indray anao de mbola hiverina eto indray ohatra ny Jesoa maty zao misy miteny hoe iny général Aoun tao a Liban iny de Jesoa iny de ohatran'ny za zao de afaka miteny za zao miteny zao a de ny fanahin'ny Jean Ralaimongo no ato amiko ato Ndrenam-ponimerina nefa de efa nisy bandy ny teny hoe ndrenam-ponimerina zay mety taraiky ala iny bandy misandoka iny fa nisy bandy tena ny ao anaty tamiko mihitsy fa za ozy izy radama premier za ozy izy radama premier de izy foifoiky andray mpianatreany akatso izy fa tsy hoe olona mpianatreany akatso izy deuxième sa troisième année za radama premier ozy izy le ria ary za tena manana fanirina mihitsy mba hampandroso an'ity Madagasikara ty amin'ny fomba netsaretany azy satria miverimberina eto foana zany fanahy io ka tsy ino raha ny avendresaka fa hoe ny ara-dalàna sy ny ara-drariny rehefa zavatra mbola hitanareo hoe tsy voatsara re olona aza voaboaka ao anatin'ny Facebook io ary aza de manao an'ireny fanamelohana maimaim-poana ireny isika tsy olomeloka akory ny olona hitatsika ao fa olona endrikendrehina fotsiny anika namoaka tantara le namatsika le etsy Tanimena etsy miteny aminay ko izy de mitovy am'izay mihitsy na mitondra moto navoaka an'le olona dia raikitra ny rombo hoe mpangalatra moto io satria le moto natosika de mpangalatra moto efa saika niara fitsaram-bahoaka le izy adina mpivady ny ady izy mivady de hoy ilay kafiriny le vadin'le moto de ozy izy le bandy vadiny mantsy le zandriny hoe andana lesy alaivo le moto de zasina feon'le izy fa atoseho mba tsy hoen'le vadiko moto an'le riany nalain'le zandriny atosika hoentina miverina makany am'le bady de lazainy fa hoe mpangalatra saika nanaovan'olona fitsaram-bahoaka izy de zao ny ankizy ho atsy hovendrane Chérie, n'oublie pas de passer à la boutique Canal Plus pour payer l'abonnement. Cette fois-ci, je vais faire mieux. Je le paye à distance avec Orange Money et j'aurai des cadeaux. Ah bon? Comment ça marche? Gagnez en cadeau 1 gigaoctet d'internet pour votre premier paiement de facture Canal Plus par Orange Money. Appelez le dièse 144 dièse ou rendez-vous sur l'application Orange Money Afrique. Oh là là, trop belle la vie! Vous l'attendez depuis 4 ans. Elle arrive sur Blue Line TV. Rendez-vous très prochainement sur Blue Line TV. Kibanao softy toa azafady. Merci a. Ay softy toa. Ahoana zany ny fandehan'ny toa sao? Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevana. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao de mba misy WC asindramo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Ya, mipetrapetraka soa connect iny tonga avy any ny MP. Ho avy eo ny malalako. Maty asika mivilika eo vao maloto aby. Soa ihany fa nisy ny oasis liquide vaisselle. Vita malagasy sady maro karazana. Pomme, orange, fruit rouge, citron, sady mandroatra soa. Sady afaka aby ny menaka. Oasis antoko ny fahadiovana. De sa tonga indray hoe kiala iny. Arkay sady mampalefaka tanana. Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar.
Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Yama! Fantatrareo ve efa miverina ny aorta Yama? Andrafa tsy le taloha io a! Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 € monja. Yama, ilaiko tsotrao. Telo amby roapolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana. Itobaka ny vola, izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no hibaiko ho safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanim-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanimbolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny 7 arivo. Fety be eo amin'ny Jumbo Siscore manerana ny nosy no iseny 20 taona. Araroty ireo fiaina amin'ny bidy maro be. Ny 7 oktobra sy ny tombola goavana. Azona loka goavana. Mahazo électroménager mitetina 3 hety ariary. Bon d'achat 3 hety ariary. Vokatra Chantecler 2 hety ariary. Na koa Yoplait 2 hety ariary. Isaky ny magasin ary indrindra mahazo fiara. Renault Kwid Outsider série limitée ho an'ny fa 20 taona. Jumbo Siscore ny mampirevo. Jumbo Escort, vos compagnons de course au quotidien. Shell no azo antoka no ireto antony reto. Voalohany, fitaovana voamarina tsy azo angalarana ao nampiasainay amarana solika. Faharoa, avo lenta ary voakojakoja ara-dalàna sy ara-potoana ireo fitaovan'ireo. Fahatelo, voaofana manokana ny mpiasan'ny Shell hitandro atsakany sy andavany ireo tombotsotra rehetra hanomezana anao ny fatrana solika tena izy. Ary farany, mifanaraka indrindra amin'izay ny vidinao mihitsy ny fatrana solika rotsakay. Ireo no antoka ahafahanao matoky tanteraka ny Shell. Ampilamina ny sainao, any amin'ny Shell ihany manjifa solika. Vaovao be, efa toa izao ny Farilac mon premier yaourt. Satria mila sakafo vita avy amin'ny ronono ny zaza ampitombo azy tsara. Tena molavola yaourt vita malagasy. Natokana ho an'ny zaza ny Farilac. Ilay namana akaiky ny nena, yaourt be protéine, mitondra voka-tsoa natoraly ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kobam-barim-bazaha. Andramany e! Ho an'ny zaza embolana na mihoatra, Farilac mampitombo zaza malagasy am-pifaliana. Faradoboka le retsy efa polisy 400 ireo olana azo 2 hetsy ariary nanomboka ny volana mela sateo ary mbola misy olona 20 no sariana hatramin'ny volana novambra. Amin'ny volana desambra kosa no sariana loka goavana. Motoculteur roso ny kojakoja miaraka aminy, vola 1 tapitrisa ariary ho fanohanana famokarana, tany 300 mètres carrés, vatsy-pianarana 20 tapitrisa ariary na 12 tapitrisa ariary. Tadio ary fafondramam-bola ray no fandraisana anjara. Atsony 032 32 033 15 na 034 14 555 44 na manatona masuivo na mandefa SMB en Facebook. Accès Banque, Souteri. La rentrée, c'est le moment idéal pour souscrire à un nouvel abonnement Internet. Choisissez les offres Flexi by Blue Line et profitez du meilleur d'Internet sans engagement. Toute recharge avant la fin de votre forfait sera toujours à prix promo. Obtenez votre forfait de 6 Go valable pour 30 jours à 28 000 ariary. Rendez-vous auprès des points de vente Blue Line pour plus d'infos. Madagascar. Yoplait, zanaka yaourt. Andramoane, hitanao eny ampivarotra mahazatra anao ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yoplait, tsiro ifampizarana. Yoplait.
ny commune urbaine ny Toamasina sy ny Star amin'olotra ao antsika. Star Tour Oktoberfest Tamatave ny 7 sy 3 oktobra 2022 eo amin'ny avenue 8 atsika amin'izany. Miasa fotsy sy eo goavana miaraka amin'ny Big MG sy Mad Max. Arahina discothèque géant mandra-parain'ny andro. Ny alahady fampisehoana miaraka amin'ny Bastaleona sy Tansemaine. Ho avy anafana amin'ny fety ihany koa Dada Sam Malagasy, Krista Egeba Est ary Jean Kels Bast. Isan'andro dia misy ny Kidalo Kermesy, animation podium miaraka amin'ny Eric Fouet, Teg ary Baron izay azahoana loka BDB ary ambiance DJ miaraka amin'ny DJ CMC, DJ Landry sy DJ Looms. Tsy misy vidy pidirana. Vivez la Coupe du Monde avec Cosmos! Jusqu'au 14 novembre, pour tout achat dans nos magasins ou sur le site www.cosmos.mg, tentez de gagner un package tout frais payé pour 2 personnes pour assister à un match de la Coupe du Monde au Qatar. Billets d'avion, aller-retour, 2 tickets de match. Aussi, vibrez avec notre promotion spéciale Coupe du Monde sur les télés et des articles sélectionnés. Le rendez-vous des passionnés de foot, c'est chez Cosmos. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel et une possibilité de payer à crédit avec l'offre crédit Cosmos Merrinch. Cosmos, votre partenaire de confiance. Inti? Ramone, tena tsara be. Wow! Le thé? Miesti tena tsara indrindra. Ary ianao koa ve tia le thé? Bien sûr! Tia be! Ianareo koa andramo le thé fa tsara be. Manaletaheta tsara ery. Hitanao eny ampivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny mirary. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Afaka miditra nareo dia sady afaka tonga dia miaraka milalao aminay ao anatina softy do. Tsy serviette de table le voalavo miakatra teo amin'ny hevitro a tokony raisina mpitiavana foana amin'ny fanamariana satria efa herintaona ho ano nanome fotoana hoe misy zavatra mba tokony iarahamanao sy atao ve mandritra ny taona manontolo satria efa fantatra ny zavatra mety ho avy. Raha tadiditsika izaho nanao antso avo alatsinainy zay a ary nanome fotoana antsika akony zoma hoe amin'ny alatsinainy dia hiteny toerana dia ireo toerana ireo raha ny lojikany dia tokony efa asiana aroafo aloha anankiray asiana fiomanana fa hety isy zavatra ny an'izay voateny ny moyen zay koa mila dinidinika hoe miarapatoko hoe taxi bicyclette le hoe jerena hoe iza ny mbola sisa tsy may dia tokony hamafisina ny fiarovana an'ilay sisa tsy may fa manjary ohatrany eny tompoko miarapatoko salama tompoko Ilalao softy. Softy do aloha zany no lalaovintsika amin'ity anio ity a. Misy mitanisa loko hita amin'ny softy do. Efa filalaovantsika hatramin'izay izy. Fotsy de manga de mavokely. Lokona fandresena izy. C'est le mavokely. Fandresena. Look at me. Miredareda. Mena eno aza miala ianao fa raisina. Mena loko fandresena. Maitso ny fanantenana. Manga no ny zaby goty iverena kely le resaka pesta. Pesta io zany a tena isan'ny mbola aretina raha eto isan'ny firenena any mbola tena tsy haiko akoatrantsika fa mihina fa mbola misy an'izy io. Tamin'ny taona fito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo sy roa arivo le hoe any Suisse koa mbola misy pesta. Fa isan'ny mbola firenena ahitana ny pesta itsika. Ary izy tokony andraisana fepetra mafy be mahakasika an'izy. Za tsy mandà mihitsy fa resaka voalavo reny pesta bibonika nge to voalavo ny azona anazy. Sika sy mifepetra manko tenefitsika milalao an'le izy foana. Hevitra foana no ampiadiana hoe traikefa io. Fampiasana ny olona mahay azy sy fanomezana moyen. Allô? Io. Miarama tompo. Salama tompo. Takilalao tompo. Takilalao. Ilalao ianao? Eny tompo. Izy.
firy sosina ny taratasy softido roa tompoko firy roa marina za miala ianao fa raisiko ny anaranao ao de hoe efa misy foana le resaka hoe lanceur d'alerte moa tatantalaza hafahafa ny fomba fitrangany sy ny zavatra ny réactivité mihoatra am'le izy io araka le resaka nataoko indraindray koa tsy hay tohinana zany ny tompon'andraikitra sasany rehefa resahana zavatra aloha satria ny fanazavana ke misy foana fanazavana misy foana fa ny hevitra mipotra avy any amin'izay manan-kevitra ka tsara raiso satria tsy vidiana ny fanetsemana ny lavaka mbola kely ny fanasiana fanafody manakoperi ny fery-mbola kely ary ny fandehanana mijery ny zava-tsy mety diany mbola vo mipoitra kely fotsiny no tena ilaina ahatonga ny zavatra ho vita aingana tsy de mandany vola be zany tsy de mandany moyen be fa ny olana kely nefa de ty hoe allo rehefa allo io allo tompoko salama tompoko efa saika dara ilalao softy fion rosette fantaninao anao ary ny inona no mampiavaka ny softido ay malefaka izy tompoko ankoatran'izay de amin'ny CG de table zao de zato ny isany softido papier toilette ny resantsika ankoatra le malefaka ay misy par folo nisan'ny roule an'le softido toilette de ankoatran'izay de misy parfum algoria de namarina anankiray ianao fa aloha raha sy any anaranao any ary efa mampiasa an'le izy mihitsy ianao no misy toilette indamo misy miantso ny tena mety de atrehana dian'izao fa ny olana kely mantsy hiatrika fifidianana indray isika amin'ny heritaona de mety adinodino ny allo manana toko salamy sarafanafa misaotra to arapainy makasitaka tena faly afalofoko hoe colonel tena gaga be koa faly afalofoko satria tena raisiko ina moa raisiko ho cadeau lehibe mihitsy ny fampandehanana andekaleka de ono azafady am'le softido mba misy anakolomasondramina ave azafady ohatra mba tiako rangahy ny pibarahiny vomeny le tapaka amtinay ain'le tary tsara mihitsy manao le mba azafadikalo mba mahazokalo ave ary rehefa tao anatiny izy nanadiny taratasy ny tena tsara eny blague apare mandeha message kely amin'ny za zany a manao antsoava amintsika rehetra de mahaino an'ity zany hoe azo izy zany rehefa miakatra amin'ny pesta zao satria miparitaka amin'ny voalavo am'lay ala dorana tena mila fampianarana tena sady mila entitra koa le sazy misy voalavo tsara toetra mivoaka avy any fa tsy hoe misy pesta dolo koa sasany hoe voalavo asiana afo mirambony de mamehevitra maloto zany fa tena mila atao enjana mangataka any amin'ny assemblée nationale hoe mba ataovy re azafady tena avoy le lalàna farak'izay enjana atao fantatry ny olona fotra ny varimbarina ihany tsika amin'le zavatra misy eto amin'le firenena de ho mahetro tsika de ho faty daholo ary mamono olona ny fandoroana aly hoe famonoana io amin'ny fomba mahitsy be de fa miteny azay mazobakady ve rehefa aveo afaka tonga zany am'le softido eny arady sady manazava kely any ako manao pubanty softido ty fa izy ty de anisan'ny papier toilette matevina tsara izy nefa malefaka ihany koa tsy atahoranao anetsina ny toeram-pivoahana izy raha ohatra kaka hoe le tsy mandeha fo anatin'le arkely iny nao de misy karazany roa izy softido en rouleau individuel mirapa tompoko manahona tompoko salama tompoko
ia saika mba hanao inao zany fanentanana kely ho antsika tsy fitarainana za zany omaly nandeha bus de eo amin'io andotam-piainako eo amin'ny FDC de eo amin'ny devant amin'ny bus eo de misy tômôbila kely ody zay de ndray mipeka an'le andotam-pianaka ndray mipeka an'le mali l'arrière ndray manokatra an'le varavarana heureusement nidy le varavaran'le rangahy somary efa le bebe nisy ohatry ny kitapo zay napetrany teo amin'ny chaise devant io nefa mivisendry zalahy zany manentana ny olona mpampiasa n'iny lalana iny aloha mba ho mailo faharoa mba manaitra ihany koa ny tompona andraikitra satria ohatry niverina indray le izy efa nisy any io taloha de lasa miverina indray le izy zao de mba manentana zany ny tsika rehetrarehetra ho mailo tena ho mailo fa raha tsy nidy le varavaran'le tômôbila zay zany de fa lasa aloha le tsy fantatro ny kitapo iny na misy ordinateur na inona ny tao anatiny tao zay ihany to misatra maneny koa raha soatsika rehetra maso hoe mankasitraka anao mety misy sasatra ny miantso safady kely ngereto mba toezako kely ihany aloha izy ny softidoa de hitanao eny amin'ny varotra rehetra mazatra anao ohatra hoe épicerie grossiste station service de ankoatran'izay ihany koa misy hanitra lavanily izy lavandy aloe vera ary indrindrindrindra zay nitansaina taminao zay de hita eny amin'ny tranombarotra lehibe no ahitana anazy ahitana zay karazany zay raha mijerytsika eny atokantrano any de mbola tokana fotsiny aloha reto salama tompoko hitanareo nisy taloha nisy lalàna kely zay taloha tambesaka dory tanety zany ara dory tanety tsy nahy zany fa nisy lalàna nomendry zareo tamin'izany fotoana zany hoe raha ohatra ianao ka mandoro satria zareo zany hitanao le mandoro kely surface kely bilitika ay nitatra le afo de fantatra fa teo aminy etombohan'le afo de nitenenina zany ny sazy nomena tamin'izany fotoana zany dia ao anatin'le tanety mandary lavaka eo amin'ny 2 metatra be de be totra ny sisa to nisy arivo sa 2 arivo de teo ny sazin'le olona de manara-maso tamin'izany ny commune sy ny fokontany hoe vitany ve de mamboly kininina sy zavatra ohatr'izay zay ny sazy tamin'ny taloha fa tsy haiko na mety zany amin'izao fotoana na tsy ety soatra tompo mety foana rehefa hitondrana zavatra satria ny culture ny sazo no tsy ampy eto amintsika fa nizarina nandehandeha ho azy zahaza rehefa tena manao fanamariana amin'ny resaka didy folo manao hoe aza mba efa navela ho malalaka ny olona aloha de teo vonavoaka ny didy satria tsy nentina hay hoendry amin'izao ny fandrarana de ilaina fa ny sazan'ireo zay mandika ny fandrarana koa sy ny ohatra tokony apetraky ny manao ny lalàna hoe zahay koa ny manahoana tompoko saika anao le kilalao le lalao softido aiza no ahitana ny softido varotra ahitana azy eny amin'ny tsena kely rehetra eny amin'ny grande surface de eny amin'ny station service marina anazy anetsika anao faresiko ny anarana misy an'ity ramatoa lehibe ity zao le mahay ery izy ary efa miparitaka be moa le izy zao hoe tsy haiko izy io izy io ramatoa io fa za de mahafantatra olona maro mitofotoana aminy misy ny tany Ambatondrazaka misy ny teto Antananarivo fa ny fampianarana tamin'izany sy ny fahatsilon'ny sain'ny ankizy tamin'izany no hita taratra ao anatina olona mahay zavatra tahaka an'itony fa tsy hoe le fijery anazy tena tsara tena ilaina satria mba sendra olona makafeo Iany tompoko io allo iany tompoko mba anona rangany ao aminareo le mamoaka vaovao ohatran'io zao vaovao le vonavoaka vao teo teny le zalahy le mpiteny vaovao iny hoe groupe anankitelo eo indray ny anankiray miteny hoe groupe faefatra raha tokony maty fa le mpiteny vaovao io fa tsy ohatran'io ataony za mihitsy zao tia mamaly anao ty telo ka fa nefa telo efatra nefa nytenen'ny namanareo teo any hoe groupe faefatra ozy izy teo groupe scolaire ray ianao zany ny salany tsy mahatrika tsara ianao tokony mba matrika ianao ny alefaty fa te avaliko anareo avy eo so de 2020 zany efatra le izy fa zay aloha zany lefa mpitambaovao tonga avy any amin'ny jirama io nge communiqué avy any amin'ny jiramany fa kitsika ny jirama mihitsy no mamoaka an'le izy de tsy hovaina mihitsy ao anatin'izay tena marina mihitsy zany efatra ny groupe namboarina fa ny fampitambaovao avy any amin'ny jirama mihitsy no alaitsika ny vaovao koa zany mivoatra foana ao anatin'le izy manra-piteny izy de laza izy groupe ray salama tompoko salama tompoko
ia mba saika nisy remarque kely momba le omby omaly azafady. Za andeha anatitra mpianatra ho ana Tsimbazaza dia miakatra amin'iny akady lalana iny. Dia tamy avany le omby anankitelo tena mirifarifa be mihitsy ny midina amin'ny fidinana iny. Dia za moa tonga dia nigareta amin'ny sisiny fa nampalahelo dia ity nisy omby fanefany avany ariana avany anakefatra ireo omby ireo. Tena nampalahelo fa tonga dia nitongisin'le omby le mpitondra moto. Dia fanontaniana ary danger public reny zavatra reny. Dia tompona andraikitra ny tompony omby dia ohatrany ahoana sy ahoana ny sazy tokony miantra amin'le tompony omby satria raha ohatra zany nataoko fotsiny hoe ny fianakaviako na ny zanako ny sanatria maratra amin'ireny zavatra reny tsy anaiky mihitsiny. Dia aiza ho aiza mpitondra fanjakana, ny mpitandro filaminana eo anatrehan'izay zavatra izay satria izao nisy an'le gendarme mpikorosy reny midina avany tokony tonga dia mandray inisiativa zany le gendarme raha hoe tena miaro vahoaka tonga dia mitazona an'ireny omby reny fa tsy hoe avela mandeha ohatran'ireny satria tena raha ohatra mandratra olona mamono olona ny omby reny dia iza ny victime. Moto nandeha ve zay le nitrongisin'le omby zay? Moto eo ampovoany le avany ambony le moto. Dia eo ampovoany le hitanareo le misisika midina iny izy. Dia le moto zany tsy mahita an'le omby miazakazaka avany rina avany fa le omby tsinona mahazo ampovoan'ny arabe iny. Dia tena nampalahelo le rangafa nitrongisin'le omby dia tena tsy mety reny zavatra reny fa tokony hiarany sazy. Ary mampalahelo hoe aty Antanaville misy omby mandeha eraky ny tanàna manao mannequin ohatran'ireny. Tokony andraisana fepetra entitra zany e. Firenako vakiny ty fanamboarany jirama ty fa rehefa avadika anaty vaovao moa izy dia misy ny fanamboarana an'ilay texte ho lasa vaovao. Amin'ny 3 ora sasany totosa somatsara ny famerenana ny fampiodinana ireo groupe miisa 3 eto Andekaleka. Efatra ny namboarina fa ny 3 aloha zany ny vita. Mazava be ngambo zay. Tsy misy tsy misy hoe nampitomboana, tsy misy hoe nakaiza mba le zavatra ohatran'ireny zany aloha samy mba mizaka koa mandalina mamaka fakan'le zavatra enony. Kalma tsara fa ilaina ny famatorana ohatran'ireny koa mamaly an'io mazava be fanambarany jirama io fa tsy nisy novain'ny mpanao gazety ny RDJ tao anatin'le izy. Mbola afaka milalao, mbola misy olona anankiray Miraba Tompoko. Salama tompoko, miananao zay? Ia, mahakasika le omby aloha nandraikitra tokoa raha misy le tompony omby na ny abattoir satria tsy voafehany le izy. Omby 3 dia nisy fanefany, dia groupe 3 dia nisy fanefany. Aloha atao an'izay le izy zany dia masika nul le omby 3 dia misy omby fanefany. An'izay koa le groupe 3 dia misy groupe fanefany. Kalma banjakama fa mety ny vaovao iny resaka ny atatapirana kasy le tsy fandriampahalemana. Dia raha veo avalian'ny banjakama dia tsy fandriampahalemana no tapirana tsy voazao io zava-misy io fa ty teneniko foana ty isaky miditra eto amin'ny rivotra. Raha misy ny toerana manarakaraka ny Analakely dia polisy indrindra tompoko dia 67 tsy andro-tapenaka. Fa magaga raha misy koa tsy fandriampahalemana be indrindra dia andro-tapenaka 67 hectare. Raha miala aveo atao madinikina tsy maintsy misy polisy mandra-pahatonga any Ampasika. Dia ary amin'ilay bretelle le Senam iny tsy maintsy misy polisy eny parafakely ny angambany 30. Fa raha misy koa nefa tsy fandriampahalemana dia amin'ny 67 andro-tapenaka. Vao fakomaly misy voaendaka mitrara be eo amin'ny tany, misy makasary avy any anaty tranony avany le olona. Zavatra ohatr'izany misy eto Antananarivo. Tena hoe victime aloha izao vahoaka malagasy fa rehefa eny amin'ny Magoro dia victime be sa victime fa vahoaka malagasy tika zao victime mampiasaka tsy fandriampahalemana dia mba raiso le tompoko fandraisana andraikitra mahakasika amin'ny fandriampahalemana. Dia miangavy koa resaka fako monsieur le maire tena dia le rehetra mitopaka daholo. Mbola tonga le tia fa vao manga ny tonga miangavy re tompoko rofo ny fako mankasitaka tompoko. Zay vao mazava amiko mahatonga styloako matetika tsy ho very akory fa latsalasa mandeha any ary olona koa tsy maky izy fa latsalasany amin'ny any le izy. Sange gaga hoe aty amiko zany anankiray memaralevana dia aveo dia be dia be lasa 3 ny aty amiko dia aveo ny ara-tsy hita le izy indray aveo.
nahita akanjo andro any a miarahaba tompoko mba hilalao substitut azafady sady ianao no farany raha ohatra ka mamarina ianao amarany inavy ny parfum ana Softito alvéole vanille lavande manao maty tsenjery mihitsy alvéole vanille lavande lavande dia vanille dia inona ny anankiray alvéola aloe vera aloe vera aza miala ianao arany faraisiko dia misy ny ramatoino dia misy mandefa tato moa ilay izy ary misy tovovavy mpanao fanadihadiana ny resaka ny be dia be ny olona tany aloha amin'ny resaka fianarana sy fampianarana sy ny fifampitaizana ara-tsaina no lasa tena matsilo saina be takireny kanefa allo oui manao to manao ny salama mba rivotra azafady io izy akaiky ny Ronaldo io mba saika antany ho za fa tsy dia haiko loatra nle asana délégué reny eo amin'ny resaka fanoratana tany mihitsy zany ie délégué any firaisana le fanoratana tany no tena tiako fantatra hoe satria mantsy misy fotoana mividy tany zany dia hoe atao authentique ao amin'ny délégué dia rehefa nandeha nantany tao amin'ny délégué dia hoe ny 20 isan-jato ny vidiny ny vola tokony aloha amin'ny délégué dia izay saika antaniko hoe tena ohatran'izany mihitsy ve ny fandehan'izy ireny sa hoe ohatran'ny ahoana fa ohatra tsy dia haiko loatra mety ho ilayntsika mihitsy no miantso administrateur hanazava ny fonctionnement administratif et financier hitanao fifandraisana satria ny délégué ny arrondissement tsy no solon-tena-mpanjakana ao anatin'ny commune izay misy olona élu nommé izy zany anao ny asa administratif amina toerana hipetrahan'ny olona élu dia ny fonctionnement administratif sy financier zay ezaka anontany eny amin'ny communenay aloha hoe ahoana no fitrangany sady zay le chiffre anao zay tsy ny chiffre efa nitenenina mihitsy zany le izy fa amin'ny ankapobeny tsy na ohatra ny hoe idy zany no solon-tena-mpanjakana ao tsika mampita vola mivérifie ny fiasana resaka vola ifandraisana amin'ny commune antany ihany dia ametraka amaly any avy eo hoe ny resaka droit alain'ny fanjakana zany le izy amin'ny resaka évaluation na zavatra sy ny tetem-pananana sy ohatra zany tsara ny fanontaniana tokony hoe mba ampahafantarina tsara ihany zany hoe raha ohatra ianao zao ohatra hoe hividy tany dia ohatran'izao ny droit aloha atao amin'ny commune raha misy affichage eo amin'le ambadik'le grillage io misy affichage eo efa misy affichage ihany le izy hoe raha mandalo amin'ny délégué dia 7 ariary vola aloha misy fourchette le izy hoe raha zao katram'izao dia zao vola aloha efa sotro zany le izy rehefa avy eo le anao zany efa sotro mihitsy zany na ohatra ka pourcentage satria drindray izy forfaitaire drindray izy forfaitaire ohatran'ny synthétique fa misy indray izy tsy maintsy évaluer na arakarak'izay satria raha ohatra ka mijanona forfaitaire zay le izy misy calibre tsy haiko volaza azy misy apahany zany hoe rehefa latsaka zao dia 7 alina rehefa mihoatra an'izao dia prorata hoe raha ohatra ka ohatra raisiko tsotra rehefa mandefa hitana amin'ny sampona amin'ny roplanina dia na izy rehefa esina amin'ny volume na rehefa esina amin'ny lanjany ny vola ampidirina ka zay azona tombony eo anatrehan'ny fanjakana no ataony Yoplait zanika yaourt andramo ane hitanao eny ampivarotra mahazatra anao ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 ariary monja Yoplait tsiro ifampizarana Yoplait kiba na Softito azafady merci ay Softito ahoana zany ny fandehan'ny toy zao toy ny tena tsara rehefa mivoaka malefadefaka izy nefa matevina ay marary kiba ianao zany alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette Softito anao zany merci ranga sao dia mba misy vese asindramo kely aloha zafady Nazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softito. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Bonjour, ici c'est Tonsmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar,
j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc, n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Telomroapolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ho safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandaniam-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-handresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry izao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny 13 sy roa arivo. Hafany tanora masina itao sy en concert live eo amin'ny canal Olympia Arivo route digue Andotapenaka. Toerana ngeza be plein air tsy mamovoka mihitsy satria goudronné. Tena afa tokoa ny taloha e. Alahady 13 oktobra 2024 manomboka amin'ny rora tolakandro ivoa amin'ny 2 orana vavahady. Fandraisana anjara tsotra 5 ariary fa mandria toerana 2 ariary. Tadio ary tanora masina itao sy en concert live ao amin'ny canal Olympia Arivo route digue Andotapenaka. Piara-miasa official RDJ. SR Event sy Beru Milanja Prod dia manolotra ho anao Gospel Show irahanao amin'ny TGC, Jaws Band, JMNC, The Singers of Jesus, Pepe Shine sy Elika. Ao Antsahamanitra ny alahady 13 oktobra 2024 arivo. Tapakilatso 8 000 ariary, réservation 20 000 ariary, VIP 25 000 ariary. Ny tapakila dia hitanao amin'ny ticketplace.io. Super Musique Analake, Zion 77 partenaire, RDJ, Zion 77 sponsor, 4 Express. C'est la fête chez Jumbo Escort dans tout Madagascar. Pour leurs 28 ans, du 3 au 23 octobre, profitez d'une multitude de promos et de la super tombola avec de super prix. À la clé, 300 000 arrières d'électroménager, 300 000 arrières de bornes d'achat, 200 000 arrières de produits Chantecler ou encore 200 000 arrières de Yoplait. Tout ça par magasin et surtout, une voiture à gagner. Une Renault Kwid Outsider série limitée. Pour fêter leurs 28 ans, Jumbo Escort vous régale. Jumbo Escort, vos compagnons de course au quotidien. Tadasnenyo, tiny lisitry fitaovana ilaiko amin'ny ty taom-pianarana ty. Dia ny kitapoko atao an'ilay misy sarina princesse. Satria endry sy nianatra tsara indry dia hovidiny Tadasineny daholo zany rehetra zany. Oe, misaotra Tadasineny a. Miantana zany zanako zany e. Fidiran'ny mpianatra mahomby sy mampilamin-tsaina ve? Tous à l'école, fampindramam-bola no manana ny fidiran'ny mpianatra. Fampindramam-bola tous à l'école, mivaly ao anatin'ny 20 ora. BOA Madagascar, manakaiky anao hatrany. La rentrée, c'est le moment idéal pour souscrire à un nouvel abonnement Internet. Choisissez les offres Flexi by Blue Line et profitez du meilleur d'Internet sans engagement. Toute recharge avant la fin de votre forfait sera toujours à prix promo. Obtenez votre forfait de 6 Go valable pour 30 jours à 28 000 ariary. Rendez-vous auprès des points de vente Blue Line pour plus d'infos. Ny commune urbaine ny Toamasina sy ny Star manolotra ho antsika Star Tour Oktoberfest Tamatave ny 7 sy 30 oktobra 2022 eo amin'ny avenue hitantsika amin'izany miasa fotsy sy eo goavana miaraka amin'ny Big MG sy Mad Max arahina discothèque géant mandra-parain'ny andro ny alahady fampisehoana miaraka amin'ny Bastaleona sy Tansemaine ho avy anafana amin'ny fety ihany koa Dada Sam Malagasy Krista Egeba Est ary Jean Kels Bast isan'andro dia misy ny Kiralo Kermesy animation podium miaraka amin'ny Eric Fouet Teg ary Baron izay azahoana loka BDB ary ambiance DJ miaraka amin'ny DJ CMC, DJ Landry sy DJ Looms. Tsy misy vidim-pidirana. Vivez la Coupe du Monde avec Cosmos!
Jusqu'au 14 novembre, pour tout achat dans nos magasins ou sur le site www.cosmos.mg, tentez de gagner un package tout frais payé pour 2 personnes pour assister à un match de la Coupe du Monde au Qatar. Billets d'avion, aller-retour, 2 tickets de match. Aussi, vibrez avec notre promotion spéciale Coupe du Monde sur les télés et des articles sélectionnés. Le rendez-vous des passionnés de foot, c'est chez Cosmos. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite, un service après-vente professionnel et une possibilité de payer à crédit avec l'offre crédit Cosmos Merringe. Cosmos, votre partenaire de confiance. Inti? Jamone, tena tsara be. Wow, le thé? Miesty tena tsara indrindra. Ary ianao koa ve tia le thé? Bien sûr! Tia thé? Ianareo koa, andramo le thé fa tsara be. Manaletaeta tsara ery. Hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny mirary. Salon international de l'habitat, 24e édition, du 20 au 23 octobre 2022, au Parc des Expositions Forêt-Lautenburg. Construction, rénovation, jardinage, décoration et plein d'autres domaines seront au rendez-vous. Les professionnels du secteur seront à votre disposition. Alors, retrouvez-nous à partir du 20 octobre. Maniry ho travailleur social ve ianao, ny STS dia sekoly ambony tsy miankina manofana ho travailleurs sociaux dia 5 oktobra 2024 avy izao ny concours idirana première année. Koa tonga avaingana misoratra anarana ao amin'ny STS Iavolomanjymena, téléphone 034 34 427 88 na 033 01 821 06. L'homme, acteur et sujet de son développement intégral. RDJ am Siv Maraina. Rivotra. Mandrava ino? Tsara. Ka hoe anao ny teny aloha dia mbola isy tsy hay aloha vetivety zany hoe efa teo moa efa nalefa teo ihany no fiarabana hoe sy ny sisa fa na izany na tsy izany ary tonga aloha dia alefako ihany koa ny fampitinana kely fotsiny fa mbola isy fotoana iresahana valapatra lavabe ilay atao hoe fidinana ifotony izay notanterahana nanomboka ny alakamisy teo ny azo an'ny faritry Afrika Atsimo iny. Afrika Atsimo tany Afrika Atsimo tany zany nisy fidinana ifotony teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena moa izy marimarina kokoa fa nahitana ahafahana nanao zavatra hafa ihany koa atao anatin'izay fandehanana ifotony zay zay ararotrany eto sahady ny fisaorana tsy marina hoe tsy manoana fandarana fa niara-ny asa amin'ny maha-mpanao gazety mitondra zany tena fandehanana tany zany ary ny finidiny manokana mihitsy ny hoe mpanao gazety neto anivon'ny RDJ no nentina nandeha tamin'izany satria nisy zavatra hafa ny ilaina ny resahana sy ny jerena tany dia ny groupe moa zany tsy fa ny LGCO plus izay nitondra sy nandray an-tanana ny fitondrana ny mpanao gazety tany sorana manokana ny filoha tale generalin'izany LGCO plus zany tamin'izany fidinana tany mbola isy fotoana moa hitanterana ny zavatra rehetra nisy akoatra ny fanatanjahantena ho dia nisy zavatra hafa no resahana tany izay misy ifandraikany be tokoa amin'ny mety ho avy ny Madagasikara fa dia makasitraka makatelina aloha zany maneja be mbola ho avy Larissa indray zany manaraka. Misy vahiny fa rehefa vita ny vahiny dia anazavantsika an'ilay lalao miaraka amin'ilay afisy mivoaka izy ka ny alarobia amin'ilay mamota circus amin'ny 18 décembre izay zavatra ngeza mihitsy no manina fa zao ngeza no manina fa efa nanao zavatra ohatran'io foana izahay fa mampitombo ny zavatra aseho fotsiny moa zany fa dia amin'ny rehefa avy eo manazava momban'ilay afisy fa raha mpitso no mivoaka ny afisy hafa indray afisy iray zay no mivoaka. Ministeran'ny Angovo miarabany Ando miarabany Vola Rova. Ie, miarabanareo tao fandarana rivotra dia miaraban'ny mpiaino rehetra RDJ.
Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Valio jala le tirama. Androany eto amin'ny rivotra ina no ampitainareo am-piaina. Izay moa zany tonga eto anazava momba ny journée mondiale de l'énergie na andro iraisam-pirenena ho an'ny angovo izay ankalazaintsika ny 2 oktobra ho avy izao any Toamasina. 4 io fankalazana efatr'andro zany? 3 andro ka. Io fankalazana 3 andro io ina avy nisy eo mandritra an'izay hoe 3 andro izay? Maromaro zany ny zavatra iseho mandritra an'io 3 andro io. Ohatr'izay namako amin'ny Antsipiriany moa zany satria 3 andro nankalazaintsika an'le andro le Tamatavy no atao. Eny tompoko. Manao salama daholo tsika rehetrarehetra dia fa miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa izany hoe ilay fankalazana ny journée mondiale de l'énergie zany dia 3 andro ilay izy dia azavaiko amin'ny Antsipiriany mahakasika an'izy io izany hoe ny zoma 20 oktobra dia misy ny fanokafana sous le patronage de monsieur le premier ministre Saint Christian iarahana amin'ny ministre de l'énergie Yandra Marsan. Fanokafana io zany? Fanokafana official. Dia avy eo misy carnaval dia avy eo misy visite de stand na misy trano heva ho amin'ilay olona misehatra amin'ny resaka angovo na ny énergie rehetra mihitsy. Io fankalazana io ve ny olona rehetra afaka ho an'ny rehetra mihitsy afaka mijery manatrika daholo sakanavaka. Any amin'ny andro faharoa indray inona indray misy eo any anatin'ny andro faharoa fahatelo? Ny andro faharoa indray dia misy conférence ao amin'ny salle de conférence ao amin'ny SPAT izany hoe misy lohahevitra voaboasina zany amin'io transition énergétique politique et réforme de l'accès à l'électricité fa ilay andro voalohany io mbola misy ny conférence ao amin'ny université Paris 4 izay mitondra lohahevitra hoe énergie et passion pour toutes les générations. Dia ny amin'ny Anoriariva misy ny fametrahana lampadaire eraky ny tanànan'ny Toamasina izay mbola tsy misy jiro izany hoe ilay lampadaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Dia ny andro fahatelo misy visite de site Anambatovy dia faranana amin'ny grand show miaraka amin'ny Naël sy artiste maromaro. Ny alahady io zany? Ny alahady. Alahady ariva. Alahady zany izay tonga. Ie. Anapiko kely anazy ny lohahevitra etsika amin'ity taona ity zany entina amin'ny fankalazana io dia hoe Madagasikara miroso amin'ny angovo maitso na hoe énergie pour toutes les générations. Inona tonga? Ouais, lasa tika le micro. Zany amanareo tonga dia zany anambo ataoko hoe any tsisy ka mianareo ihany izay. Ny antony nisafidinan'ilay lohahevitra zany hoe Madagasikara miroso amin'ny angovo maitso hitantsika zany ankehitriny fa misimba ny tontolo iainana ary ny fampiasana ny énergie fossile zany dia tena anisany manimba tokoa ny tontolo iainana io ka tokony mitady vahaolana zany isika miroso amin'ny angovo madio. Dia izay no antony nanasongadinana ny lohahevitra io hoe Madagasikara mirovy amin'ny angovo maitso. Izany hoe mety ho hita ao anatin'io fankalazana io mety hoe fanokafana zavatra vaovao misy zavatra vaovao ampiratiana sy ahoana izany itenenana an'izany? Ie, ilay mpisehatra rehetrarehetra amin'ny resaka angovo izany no avy eo daholo. Dia ireo satria anatin'ny resaka angovo madio dia misy karazany maro. Hitantsika ohatra hoe ny angovo azo avy amin'ny masoandro, azo avy amin'ny rivotra, misy koa ny azo avy amin'ireo resaka hoe biomasy. Dia ireny rehetrarehetra ireny zany no ezahana ampiratiana sy asongadina hoe misy anie karazana angovo azo ampiasaina eto Madagasikara azo trandrahana ary ohatra hoe tamina. Misehatra ho an'ny olona manatrika indray ve raha misy fantaniana manitikitika sy ny sisa dia amin'ny fotoana inona izay no miseho anatin'izay 3 andro izay?
Misy aloha zany le nresantsika teo hoe misy conférencier débat ao anatin'le andro fankalazana ka dia misy ihany koa ireo trano heva maro izay ahitantsika ireo olona rehetrarehetra misehatra amin'ny resaka angovo ka afaka mifanakalo hevitra sy manontany zany izay olona rehetrarehetra misy sakana na misy zavatra tiano azava kokoa amin'ny resaka angovo dia ao misy tompon'andraikitra misehatra rehetrarehetra afaka mamary fanontaniana afaka mamety torohevitra. Dia les conférences barricadines zany natokana ho an'ny mpianatra natokana ho an'ny mpianatra mihitsy dia hoe zareo afaka milaza ny etaetany sy misy koa manko ny ministère ny angovo koa manko mandray stagiaire dia afaka misitraka an'izay zareo dia misokatra misokatra amin'ny resaka fiara-miasa rehetrarehetra entina amin'ny rehetra sehatry ny angovo misokatra. Dora ny fanentanana satria ilay izy any barricadime moa zany dia raha misy any Tamatavy raha misy hoe olona veto makany sy ny fanentanana any Tamatavy maheno koa manko ny any Tamatavy amin'izao. Ie ihany tompoko andro iraisam-pirenena ho an'ny angovo izay ataontsika any Tamatavy ny 20 fa 7 oktobra avy izao. Tongava fa zavatra maro be no hitantsika ao amin'ny resaka angovo. Ny anareo misehatra amin'ny resaka angovo andro voalohany io manomboka amin'ny firy? Arakaraka ny tongava manam-pahefana satria moa zany hoe sous le patronage monsieur le premier ministre dia tongava daholo ianareo izay manana etaeta manana fanontaniana izay manana sosi-kevitra anatsarantsika ny sehatry ny angovo dia ao ahitantsika ny rehetrarehetra amin'ny sehatry ny angovo tongava. Tsy notany be zay hoe ho anavy ohatran'izao zao fa fanentanana ho antsika rehetrarehetra ilay tokantrano any ho antsika miaino hoe mitongava amin'ny fotoana io fa 20 fa 20 ary ny 17 volana oktobra dia sady amin'izay mbola misy fampisehoana ihany koa ny alahady. Ihany tompoko. Mankasitraka nareo vavy ny vahiny teto amin'ny fandaharana rivotra. Mankasitraka soatrany misy zavatra nampiana dia mbola mihaino anareo izay na tokony tsy hovalianareo ary ty zany aloha mba valia ihany fa tsy maninona efatra le groupy fa ny telo ny opérationnel ihany tompoko le fanefany mbola miezaka mameno rano tsikelikely zany zareo. Zay ihany ka zay dia fahafanentanana ny olona fotsiny mba mahaiza mihaino. Ie no tsara sady afaka mijery zany tsika ny site au ministère afaka mijery ihany koa ny site ny Jirama izay manome vaovao tsy tapaka momba ny zavatra miseho rehetrarehetra ny andekaleka. Tapaka raha le ranoko le jiro mankasitraka fa zay fotsiny zany hoe mba misaotra anareo na mazava lizy mahafinaritra tokoa hoe tenin'ny andekaleka inareo hoe andao zany andao tsy mandeha izy dia andaika rehefa mandeha izy dia andekaleka hoe tsy andeha leka andekaleka sotra toko mankasitraka na dia zany tsara misy vahiny tokony efa ho avy fa mazava aloha zany amin'ny efatra le groupe rehefa tafapetraka soamantsara izy efatra fa le izy hoe atao hoe groupe sa turbine inona raha le izy inareo efatra le izy dia ny telo no miasa manome herinaratra 90 mégawatt dia ny fanefany rehefa miasa soamantsara ka feno ny rano ka midina tsara ny rano dia manome any amin'ny 20 mégawatt mahailesina ny ahy mahainao afa tsy ihany koa ny groupe Solmerada ao amin'ny PK0 groupe fafiko zany zao groupe fadimy groupe faefatra ihany koa izy satria efatra zareo ny hitako amin'ny sary ato ny sabotsy fadimy amby roapolo fa tsy fadimy amby roapolo kay ary groupe fafiry groupe popopy fadimy volana novambra 2024 manomboka amin'ny 7 alina ny vidim-pidirana amin'io dia 10 alina ariary raha couple kosa ianao dia raha hetsy ariary afaka miantso laharan-tarobia ny 034 75 608 14 na ny 034 80 415 70 na ny 034 76 483 98 mbola misy vahiny anankiray ihany koa ato zaria fanganareo manao zavatra masina koa ianao ay ty le panao dia saika mifanandrify teo amin'le fitambaranao saika mifanandrify teo amin'le 4 morceau ny lohan-drajao le ariakazomanga vasova nikisaka kely dia tsy naninona le izy miaraba Sylvano fa miarabanareo rehetrarehetra tonga soa eto amin'ny rivotra Sylvano zay manao zavatra tsy ampoizina isaky mitranga
ilaiko ty ilaiko ohatra hoe lasa izandray taorina génération 2000.0 dia indroindray Sylvano dia manao zavatra be dia be ary nety be daholo zavatra nataony nety be daholo nataony dia zao izy tonga eto amintsika itondra indray ny hetsika anankiray izay hetsika hafa kely mihitsy satria dia sady asa ao amin'ny tompo ilay izy no asa mpanasoavana dia lazao dia ambarao ie fidirana makotrokotroka tsara gospel show zany ao Antsamanitra ny alahady 13 oktobra zao ny alahady zao zany manomboka amin'ny 2 ora tsy diso zany hoe ahitantsika an'ireo gospel ampidiran'ny ranan'ny tompo ahitana ny Joss Band, TGC, The Singers of Jesus, GMMC, Pepe Shine sy Enika. Zay zany no hitantsika nafanana zany fideranan'Andriamanitra goava be amin'ny alahady zao. Enika aveo ale manao hoe tikana zay mihitsy mihitsy raha afaka nefa ny ile irany Enika moa dia izy hoe Enika sa Enika Enika mantsy le ohatran'ny henoko teneny zareo Enika zay somary ny tononona farany le rehefa masimasina izy dia Enika fa rehefa le jejeje Enika inge ohatran'ireo naela na mangana ohatr'izay foana falesanaa na hoe dia Enika fiderana makotrokotroka ny fiainana dia amin'ny 2 ora io manomboka amin'ny 2 ora tsy diso zany manomboka ny satria maro dia maro ny mpanakanto ho avy ao dia tsy maintsy atombotsika loloha zany ny fandaram-potoana za hoe sika amina resaka be amin'izao misy efa lany ve sa mbola misy zay indrindra ho antsika zany zay te hanjifa ny tapakila tsotra dia afaka makao amin'ny super musique analakely amin'izao ora tenenantsika zao efa ao fa vonona somatsara ny tapakila dia ho anao zay mila manao réservation sy ny VIP dia miditra ao anatin'ilay tranokala www.teboka ticketplace.io sady te anao miteny hoe ho anao zay mbola miodikodina any amin'ny fiainan'izao tontolo zao mitongava bien simple 20 ariary réservation 2 ariary ary ny VIP 10 sy 3 ariary zay indrindra tsisy couple eo tsisy couple fa am'le anankiray izy misy couple ohatra hoe nandalo angano tompo no tsisy ny teny itsika nitsidika kely nitsidika kely izy andro alahady le andro alahady zao amin'ny alahady zao amin'izao mihitsy kay amin'ny alahady efa afaka 10 andro zany afaka 10 andro manisa amin'ny tanana afaka efatrandro zany mieritreritra ny coulisse tony fampisehoany tony fa mitovy isa misy ny ery amin'ny artiste sy ny ery amin'ny mpijery vola amin'ny voalohany aloha hoe mpijery me mitombo betsaka amin'izay izy zao midro ireo Singers indray aloha rehefa fideranan'ny tompo zany naseho zavatra misisika mihitsy ary amin'ny voalohany zay mihitsy metika fa misy ihany koa ny mpanakanto surprise zay motsika tany mihitsy hoe mijanona amin'izy enina reto ve sa misy ihany ny hafa misy ka io moa zany fideranan'Andriamanitra dia betsaka koa mbola ao anatin'ireo tarika ireo te hidera dia nomena sehatra maimam-poana zany hoe afaka dia misy mpanakanto surprise zany amin'ny fotoana fanontaniana tsotra sady mahafinaritra izy ny sonorisation ampiasaina rehefa le otritono satria mipihira valo am'zato sy arivo rehefa le miakatra eo balansan'izany mafy dia mafy iandonoma zany ny sonotsika amin'io indrema moa zany fahafantarany olona azy zay no sonorisation tsika amin'io ny amin'ny captage na micro matsy misy izy micro le fahaindrala le manao zay mihitsy sady misy teknika tsy moramora fa tena olona any amin'ny 20 any mitazona micro amin'io manomboka firy no misokatra ny vavahady ie tsara dia tsara zay amin'le fiakarana ny tena tsara zany tonga amin'ny 10 sasany eo zany ny olona mpividy be satria amin'ny 12 ora zany 12 ora sasany eo na 12 ora anelanelan'izay zany misokatra ny vavahady ka hialantsika amin'le filarana lava be dia tsara tonga aloha zany ao amin'ny 10 sasany dia efa tonga ny publika zany varotana sakafo ve sao dia hoe tonga amin'ny tsara mihitsy Cat Express no hivarotra sakafo atsika ao dia misy ihany koa ny zava-pisotro moa araka an'izay efa tsisy zava-pisotro mahamelona mihitsy fa zava-pisotro tsotra boisson soft zay no hitantsika amin'ny fotoana io misy zany ao anatiny hoe andonomma midera ny tompo dia any ivelany tomponombo midera ohatray
fa hoana ny tsisy ny teny andao ary ny Silvano entony fanentanana ny amin'ny fotoana io za kosa tadomasina manao ticket place tsara mihitsy ka zay mihitsy mantsy le tiako azavaina koa hoe amle fa assurance satria ny olona misy aloha fampitanay le telefona ndraindray le tsy mampasikanina le izy fa mety fitaovana hafa fa tsoatsy ka zay mihitsy araka ny nazavaiko teo hoe ny ticket place zany raha mbola ao Antsahamanitra dia izy ny miandraikitra n'le réservation sy VIP satria reny zany efa toerana olona ray seza ray dia iny zany afaka atao zany réservation am'le tranokala ndrasako teo www.teboka ticketplace.io zany hoe ao hoe zany ianao afaka mijery an'le plan de masse ny Antsahamanitra dia mijery ny toeranao hoe aiza ny tikotiko mbola afaka manjifa an'izay ianao am'izao fotoana zao am'izao itenenantsika zao raha maheno an'ity fandarana eto amin'ny rivotra eto dia afaka manao réservation le toerana ianao afaka misafidy koa ianao le toerana tianao hoe am'le VIP sa am'le réservation zany hoe payena par mobile money zany io toerana io zay zany mampiavaka ny ticket place fa ny ankoatran'izay ihany koa zany ny billet tsotra zany hoe ianao zany raha te haka an'le toerana tsotra hoe zany hoe le libre placement libre moa zany fitena azy amin'ny teny vahiny dia afaka mijery koa ianao amin'ny super musique Analakely miala ny super musique Analakely ianao dia afaka mandeha koa ianao amin'ny Zayon 77 galerie Analakely miala an'izay koa ianao dia afaka miantso ny Laratarby ny 032 02 161 56 averiko nay ny 032 02 161 56 na ny 034 53 940 77 zay zany Laratarbytsika ny 032 02 161 56 na ny 034 53 940 77 aza misalasala fa fiderana makotrokotroka fideranan'Andriamanitra io amin'ny andro io ngamba nataoko hoe seho lehibe izay hitambarany reto zay mampiavaka azy efa niakatra Antsahamanitra daholo reto tariky reto ohatrany TGC Jazz Band fa amin'tindray mitoraka ty hiaraka ao daholo zareo rehetrarehetra zany hoe io zany sympathiquement rehefa ao amin'ny coulisse manao ny aminareo aky savaka alitsika niaraka tato le tanody indrindra sary amina mahafinaritra foana angamba aloha zay mihitsy ka sady be olona be no mahafinaritra sady sao dia misy variana ao dia lasany mitariky rindriva mifindra Karim Benzema azo le ry marina moa zany Ballon d'Or ka dia mahafinaritra fa mampiavaka an'ity Gottlieb ny amin'tindray mitoraka ity zany coulisse anankiroa mihitsy no tanàna an'ireto mpanakato maro dia maro reto satria raha coulisse ray sarotra ny amezana amoran'ny fiakarany sy ny sisa zany hoe coulisse anankiroa ny ray zany tambarany zareo rehetrarehetra dia zay hiakatra zany miakatra ao ambadiky ny sehatra ny teknika moa iny zay mihitsy satria ho maro dia maro mantsy ny mampiavaka an'ireto pipideran'ny tompo reto maro dia maro zareo zany efa misy olona 30 ny tarika ray raha miresaka fotsiny tsika zao ny TGC na ny Jazz Band efa ho 30 ny ao anatin'ny tarika dia koa ny Desiderizos sy ny JMMC manahirana dia manahirana zany na ny gestion na ny scène ny artiste akatsehatra zay fotsiny aloha dia efa manahirana dia manahirana ka zay mampatonga anay hoe surtout ity fideranan'Andriamanitra manasa antsika rehetrarehetra izay lina hideran'ny tompo amin'ny fotoana io fiderana goavabe ka amin'ny alahady zao zany hoe ny alahady zao amin'ny 13 oktobra ho avy zao ao Antsahamanitra manomboka amin'ny ray ora tolakandro ho an'ny olona liana amin'ny resaka réseaux sociaux zany inona ny compte sy ny page mety ahitana ny com momba an'ity satria maheno izy zao dia rehefa aveo izy aloha ijery fa mety tsy tadidiny ny page rehetrarehetra izay ahitana azy moa zany ao amin'ny page ny SRI 20 dia misy ihany koa ny page ny vavaka sy fiderana misy an'izay page vavaka sy fiderana zay dia misy ny page ny SRI 20 mazava ho azy dia misy koa ny page ny Lanja Prod dia misy koa ny page ny vavaka sy fiderana araka ny lazaiko tany Sotrandra Silvano zany ny vahiny teto Sotrany koa misy ny azandama jinjinika zany dia ny eo any moa zany tarika zoary indray efatra ny mihira ny aloha dia fidimy ny mpitendry anetsirony mandidy amin'izy mahavavana amby 20 ny volana oktobra io ato koa raha misy zavatra mahafinaritra fa latsinainy ndraiky amin'ny 30 oktobra dia isy ny artiste Amelina ny hira ny teny Naramboatina na i Boboul so dia anao mafy kely amin'ny resaka faraparany fanamafisana farany ho anao izay mbola miheno izay manokatra ny 6 teboka enina
manasantsika ny alady ho avy zao ny gospel show na ny hoe fiderana makotrokotroka izy io a zay miavaka de miavaka satria de ahitantsika an'ireo mpiangaly gospel malaza fantadaza zany toy ny TGC, Joss Band, JMMC, Deux Singers of Jesus, Pepe Shine, Enika. Zay zany no hitantsika ary mbola isy ihany koa ireo mpanakanto surprise zany hoe amin'ny fotoana io de azadino ny alahady zao ny alahady 13 oktobra manomboka amin'ny 2 ora tsy diso zany hoe amin'ny 2 ora tsy diso zany efa manomboka ny sehotsika ho anao zay ividy tapakila amin'ny fotoana io de afaka tonga alohanao amin'ny 1.20 ora na amin'ny 10 sasan'ora efa afaka milahatra ny tapakila fa misy ny mpivarotra an'izany ka manasantsika azadino laratarbitsika ny 034 53 940 77 na ny 032 02 161 56 sotra ye manamafy fotsiny fa misy karazana lalao zany asaina arahantsika momba ny spectacle momota circus amin'ny 18 décembre amin'ny palais raha ampiso ny ova ny afisy amin'ireo compte page rehetra sy ny ao amin'ny page sy compte ny live prod ao amin'ny misy endry tately zany de iova le afisy raha ampiso de anjarantsika fotsiny mitadidy hoe tia ny afisy numéro 2 de rehefa aveo azadino ny karazana code promo antsika fa hoe voalavo mety iova koa mantsy io fa amin'ny voalohany io zao dia voalavo tadidio tsara zay de ny afisy manomboka raha ampitso ka de ho an'ireo mankafy ny show ho an'ny ankizy de azadino mizara sy manaparitaka n'izany sera izany satria gotrib amin'ny alady de amin'ny alady zao amin'ny firy moa mbola mamasina ty manomboka jerentsika ny lera jerentsika ny lera ka taka ny mahazatra ihany moa zany de tonga de mandodonao zay raha vao tonga eo de eo satria tena anisany lina ty mijery antona de makatory nery zay indrindra ka makafy mozika mamozika azy aloha amin'ny gospel azy indrio satria anisany zavatra mampitsangam-bolo anany gospel zay mihitsy sady izy ty fiderana makotrokotroka izy ty ka de hafa mihitsy ny seho amin'io na ny ireto mpanakanto rehetra reo efa nampanantena zany hoe ny zavatra hafa mihitsy no aseho amin'ny fotoana io ka de azadino ny fotoanantsika amin'ny alady ho avy zao ny 13 oktobra zany eo amin'ny alady afaka efatrano sika de efa hijerana zany fiderana an'Andriamanitra zany ka manasantsika rehetrarehetra fa zavatra mampiavaka ny izy ty koa gotrip mampiavaka nyty seho ty de isy zany hoe 40 minutes de show zany isaky nireo mpanakanto reo zany hoe manam-potoana tsara izy anehoan'ny kanto sy ny fiderana an'Andriamanitra zany mandritra an'izay 40 minutes de show zay de ankoatran'izay koa isy ny surprise moa zany tsy ampahafantaritsika androany fa ho hitanareo amin'io fotoana io izy an'ireo mpanakanto surprise reo ok ara de ho fenotsika ihany koa mamasina amin'ny alahady ho fenotsika mamasina ho fenotsika Tsangmanitra ny mpijery nge betsaka mbola resaka lavalava momba ny lalao verina iny tsika Wave orange papier toilette sorte de manolotra anao inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafa zay mandeha vahiny zay manasa olona alasina hitarana larobilaka misy moasamboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana mahasana ny tontolo mpiainanao orange nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte de Yoplait zanaka yaourt Sand Wave envoyez de l'argent par amour. Yoplait zanaka yaourt andramo ane hitanao eny ampivarotra mahazatra anao ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 ariary monja Yoplait tsiro ifampizarana